tonga soa indray atao anatin'ny fandarana isika izay nomena ny loha FDB hoe manaraha herinandro ny fanapaha-kevitra izay hitondra antsika tsiraray avo amin'ny toerana azo antoka koa manasanao mpitiavana izay hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy izay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora utakanao leritompo sikivina sarotrata isanandro sy isanora manahoana daholo sika rakizy salama tsara daholo ve tonga amin'ny fotoana famaranantsika dia ny andro vavity izany vetivety kely le fotoana tena mandehabe dia tapitra sahady ny rariana rakizy dia ny ferahantsika teto dia mba hanivozatsika zavatra be dehibe ka ahafahantsika manaraka an'Andriamanitra isanandro isanandro eo amin'ny fiainantsika. Mbola ao tsara daholo ve ny ankizy kely tsirairay avy? Inoko fa ao tsara isika tsirairay avy. Lohateny androany indray rakizy dia izao. Manana lohateny vaovao be indray tsika dia izao n'ilay izy hoe anaraka anao mba hankatoa. Ahoana tsara hoe rakizy? Anaraka anao mba hankatoa. Jesosy rakizy dia nanome ohatra ny fankatoavana fony izy tetỳ an-tany. Tao amin'ny tokantrano iray aman-dreniny izy dia tena zaza modely zaza tena faran'izay mpankatoa. Vao niantsazy ny neniny hoe Jesosy eo dia ahoana ozy? Dia ny famaliny dia izao hoe ahoana tompoko? Izany namaliny amin'ny Maria. Ary raha sain'ny neniny nanao raharaha izy kanefa raha mbola ny lalao dia tonga izy dia ajanona ilay kilalao dia lasa izy mihazakazaka mandeha mody dia tonga dia ataony ny sasavile ataony ny raharaha rehetrarehetra ao an-tokantrano. Izy koa rakizy raha ohatra hoe lalao dia natsoiny Maria hoe efa tokony mody dia tsy be famaly izany Jesosy fa tonga dia ajanona ilay kilalao na dia tena mamy be aza n'ilay lalao dia ajanona dia lasa izy mihazakazaka dia mody izy. Tsy mba be famaly izany rakizy i Jesosy. Inona moa rakizy ny asan'ny dadan'i Jesosy? Mpandrafitra. Mpandrafitra izy mahay be nareo. Dia ny dadany dia nandrafitra dia lasa ihany koa rakizy Jesosy nakany amin'ny toerana fandrafetany
Josefa dia lasa izy nandeha nanampy any dadany tany nandrafitra. Tena feno fankatoavana araka izy ny fiainan'i Jesosy fony izy teto an-tany. Fa zao kosa izy rehefa tonga ny hariva na tonga ny maraina dia miteny Maria hoe Jesosy efa fotoana tokony ianarantsika lesona izao Jesosy efa fotoana tokony anaovantsika fiambenana maraina izao dia tonga Jesosy dia nakeo ampofon'i Maria dia nianatra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba niteny mihitsy ny Jesosy raika izy hoe neny aleo aloha tsy mianatra fa izay mbola naona be. Neny aleo aloha tsy mianatra fa izay mbola te hatoro be. Tsy nanao an'izany mihitsy ny Jesosy fa tonga Jesosy dia nankatoa. Feno fankatoavana ny fiainan'i Jesosy fony izy mbola kely ohatra antsika izao rankizy. Nankatopo tamin'ny mpifaliana izy ary tamin'ny sitrapo. Iriny ihany koa ne isika rankizy raha mba hanao toa azy, ankatoa andreo ray aman-drenitsika, ankatoa andreo mpampianatra antsika izay any am-pianarana. Ary ny fankatoavantsika ny ray aman-drenitsika sy ireo mpampianatra antsika ireo dia manamarika izany fa isika ihany koa dia te hankatoa an'Andriamanitra. Izany rankizy ny adidy voalohany sady tsara indrindra izay ataontsika dia ny mankatoa an'Andriamanitra. Vonina ve isika rankizy hankatoa tsy hampimonomononana, tsy hankitaraina amin'izany? Mino fa vonina daholo ny ankizy kely tsirairay avy eny, vonina ny ankizy. Anontaniana ny tenanao hoe raha Jesosy ny teo amin'ny toerako dia nanao ahoana izy? Isaky ny misy zavatra anankiray izay ataontsika izany dia anontaniana foana ny tenanao hoe raha Jesosy ny teo amin'ny toerako dia nanao ahoana izy? Andriamanitra rankizy dia nanome ny didy folo. Firy moa ny didy folo? Folo ny didy folo izay hita ao amin'ny Exodosy 20:7 ka hatramin'ny 17. Exodosy 20:7 ka hatramin'ny 17. Azafady. Dia vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mankohakeo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabatana masina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro 7 koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no tahian'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinana azy. Manajany ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao. Aza mitsiritra ny trano namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny birikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Zay rankizy ilay didy folo. Amin'ny alalan'ny didy folo no hankatoavantsika an'Andriamanitra. In'Andriamanitra isika raha toa ka hankatoa
azy amin'ny alalan'ny fitandremana izany ditofolony izany. Te anontany antsika rakizy hoe iza aminareo no efa nahita papango rivotra. Efa nahita daholo ve ilay papango izay hita eny ambony eny. Rehefa vakansy any ankizy dia reny no alefany le vita amin'ny sachet dia alefany amin'ny kofehy dia alefany mandeha alavitra eny. Mino aho efa nahita an'izany daholo ny ankizy dia ny papango rivotra rakizy dia miezaka mandrakarivo hisitaka amin'izay ankizy mitazona azy. Raha ohatra zatsika mitazona azy dia amin'ny kofehy dia alefantsika ilay kofehy dia misitaka izy misitaka ary mialavitra be izany papango rivotra izany. Dia ohatran'ny hoe miteny amintsika izany ilay papango hoe avelao andeha aleo asehoko anao mihitsy ny hoe ohatran'ny ahoana raha votsitra kely. Dia nefa ataontsika ahoana foana izy nefa mbola tazomitsika ihany ilay papango rivotra. Tsy omentsika fafahany mihitsy ilay papango rivotra. Dia izao no lazainy hoe raha voavotsitra ao eo anie izahay dia ho faly be mihitsy ary anam-piadanana mihitsy za. Fa ny mampalahelo dia tazominao mafy iny tady iny tazominao mafy be dia tsy afa-mihetsika. Nareo ve rakizy efa nahita papango rivotra ohatran'izany ka tanteraka ny faniriana? Raha tena ohatra ve hoe tapahany iny tady izay mitazona azy iny dia ahoana ny hafarany? Tonga dia azo antoka fa hiantona eny ambony hazo izy. Azo antoka fa hiantona eny ambony fil izy, isaringotra amin'ny poto izy dia ho rovotra sy tsy misy ilaina azy intsony. Mieritreritra teo tonga any an-danitra mihitsy any papango rivotra satria te hampiseho maha izy azy rakizy. Kiriana ary tiany ho tapahana mihitsy ilay kofehy kanefa ilay ankizy dia maninona? Dia maniry nisy dinany ambony miambony hatrany any ambony any. Raha toa ka avotsitra ilay papango rakizy dia tena ho very tanteraka. Rankizy tandremo ny ho tahaka ny papango rivotra izay toa mitady andeha amin'ny herin'ny tena, toa mieritreritra izany hoe aleo andeha irery tsy mila an'izany didy folo izany fa aleo andeha irery. Tandremo rankizy fa ny didy folo dia mampianatra antsika, mampitazona antsika andeha miaraka amin'Andriamanitra, manondro antsika ny lalana izay tokony alehantsika eto amin'ity fiainana izay andehanantsika ity. Rankizy ny fankatoavana izany didy izany dia fanehoana ny fitiavantsika an Jesosy. Ka noho izany dia miantso antsika androany amin'izao andro fafito izay famarana antsika izao, manasa antsika mba hiverina indray amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra dia misy folo izy ireo izay feno ary tsy ala amin'izany fa hitoetra ao anatin'izany mandrakariva. Tiantsika ve izany rakizy? Mino fa tiany ankizy tsiraray avy izany ary ndeha hitsangana isika rakizy satria aneo eo anatrehan'Andriamanitra izany fankatoavana izany dia hitsangana isika fa hivavaka ho an'ny ankizy kely tsiraray avy ny tenako. Hivavaka isika rakizy. Iny Andriamanitra misaotra anao izahay fa nomenao an'iny herinandro iny na ahafahanay ny haino ny teninao teto. Androany izay dia nianatra ny fankatoavana. Tianay ray malala raha mba hanaraka anao izahay mba hankatoa. Ka amin'ny alalan'izany dia hankatoa ny didinao izahay dia ny didy folo izany. Tehirizy ray malala ny fanoloran-tena ny ankizy kely tsiraray avy ka mba hazoto izy ireo
anaraka n'izany titofolo izany. Misaotra ray malala ny amin'ny herinandro izay nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia tapitra hatreo ny fotoanantsika araka izy nandritry ny herinandro. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny faharetantsika nandritry n'izany herinandro izany. Mampanantena antsika araka izy fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola hianatra tenin'Andriamanitra indray isika, fa dia mirary soa antsika tsirairay avy mampamangy. Engana isika tsirairay avy mba hiaraka amin'i Jesosy, anaraka an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra izay iainantsika. Naiza misy atsika dia mirary soa ny ankizy kely tsirairay avy dia hifanofa ho fahatanana mandrivotra be isika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tahian' Jesosy daholo isika araka izy. Amen. Manahoana daholo isika rehetra, inona fa salama tsara. Raha misy mony tsy dia metimety dia irariana ahita fahasalamana, ary indrindra eo ampandraisana n'izao torohevitra mahasoa izao dia mba hitondra fitombona sy fahombiazana amin'ny fiainanao any izany. Tonga amin'ny andro famararana sahady isika, manasanao mba hitahirika hampiasa izay torohevitra rehetra efa naroso anao teto, ary mba hitombo amin'ny fahasoavana tokoa anenao sy ny ankonanao. Androany dia horesahana aminao ny mikasika ny hoe ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po. Ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po. Sarobidy ary manan-danja mantsy ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po, satria mitana anjara toerana lehibe amin'ny mety ho fandrosonana fanimbana ny fiainan'izany. Fa ina tokoa ary moa no atao hoe fahaizana mifehy ny fihetseham-po e? Izy ity ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe intelligence émotionnelle. Inona ary ny antsoina hoe intelligence émotionnelle? Izy ity dia miorina amin'ny singa fototra 5. Voalohany dia ny fahafantarana ny fihetseham-po ao anaty ao, dia ny hoe manana fahafahana mamantatra ary mahatakatra ny fihetseham-po koa. Ny faharoa dia fifehezana an'ireo fihetseham-po, hoe afaka mifehy samirery ny fihetseham-po koa. Singa anankiray mampiorina ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po zany. Ny fahatelo dia fahafantarana ny fihetseham-pon'ny hafa. Zany dia ny fahafahana mahatakatra ny fihetseham-pon'ny hafa ihany koa ka afaka mitondra tena mifanandrify amin'izay mba hifehezana azy. Ny fahaefatra dia ny fifehezana ny fifandraisana, hoe manana fahaiza mitsetra ny hafa no sady mahay mifandray aman'olona dia mivelatra kokoa ny fahaiza miaina ara-tsosialy. Ary ny singa fahadimy farany dia rispo, anatrarana ireo tanjona. Dia ny fananana rispo anaty zany mba manosika anatrarana ireo tanjona izay efa napetraka. Alohan'ny zavatra rehetra aloha dia tiana ihany, satria zava-dehibe ny manazava aminao ny amin'ireo antsoina amin'ny teny frantsay hoe quotient intellectuel sy ny quotient émotionnel. Ny fahalalana ara-tsaina zany sy ny fahalalana ara-pihetseham-po, ka raha toa zany ka efa raikitra ny quotient intellectuel na le ara-tsaina, zany hoe toa ohatry ny efa voajanahary ao anaty, ny quotient émotionnel na ny eo amin'ny lafiny ara-pihetseham-po kosa dia afaka ampitomboina sy mbola velarina hatrany hatrany. Ka ny fananana ny intelligence émotionnelle na ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po ambony zany dia anampy antsika hiatrika mora foana sy mora kokoa izay mety ho toe-javatra isy ka ho tony sy ho mora kokoa, fa indrindra ho matotra hiatrika an'izany. Etsy an-daniny kosa raha toa ka ambany ny tahany fahaizana mifehy ny fihetseham-po ao anaty dia mety hitarika ho amin'ny fikorotana ny fifandraisana zany, ary mety ampijanona ny lafiny arak'asa mihitsy azy. Raha ho an'ny ankizy sy ny tanora zao ohatra ny fisehony sy fampin'ny fahalalana amin'ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po, na hoe ambany zany ny tahany intelligence émotionnelle ao aminy dia mety ho amin'ny alalan'ny tsy fahasotokomana, na hoe ny fahaketrahana na ny dépression ho isika, na mety ho lasa maditra na lasa mpaniratsira, na mety ho tsy fahombiazana eo amin'ny fianarana no mety isehony zany. Mety izy zany olona ho lalitsaina kanefa ambany ny tahany fahaizana mifehy ny fihetseham-po ao aminy dia ho zavatra hafa ihany no vokatra izany. Ny fanapahan-kevitra
ampivelatra sy ampitombo ny fahaizana amin'ny feny fihetseham-po ao anaty no ampresiana azy ianao satria anome antsika fahafahana manatsara ny farim-piainantsika izany ary manatsara ny fifandraisana amin'ny hafa ary koa anatratra ireo tanjony tena manokana na tanjona arakasa izany io amin'ny fomba mahomby sy mivelatra kokoa ary tena ahazoana fahombiazana ka mampirisika andeha hitrandraka bebe kokoa ity hery lehibe iray izay tena manandanja amin'ny maha olona antsika ity dia ny tsinona fa ny fahaizana amin'ny ny fihetseham-pona ny intelligence émotionnelle. Ahoana ary ny atao? Ahoana ny fomba ampivelarana an'ireo singa fototry ny fahaizana amin'ny feny fihetseham-po ireo? Izao no torohevitra. Voalohany ahoana ary no ampitomboana ny fahaizana mamantatra an'ireo fahatsapana sy fihetseham-po ao anaty? Ny zava-dehibe indrindra dia ny mamantatra hoe inavy moa ireo antony sy ireo vokatra ireo fahatsapako sy ny fihetseham-poko dia ireto misy ohatra vitsivitsy mba hanaovana an'izany. Ohatra, fantarina hoe inona daholo ary ny trangany na tonga hisy fihetseham-po be. Ohatra hoe marary aho rehefa miresaka amiko ka mivazavaza be na koa hoe tsy mety amiko mihitsy rehefa tsy rarahina aho. Jereo koa izany izao ohatra hoe nanahoana ny fiainana tamin'ny mbola kely mba hamantaranao raha toa ka misy fiantraikany amin'ny fihetseham-po izay hanananao ankehitriny izay mety ho niseho taloha. Ohatra hoe rehefa mieritreritra ny fahazazako aho dia mitebiteby be na rehefa mahatsiaro ny tamin'ny mbola kely aho dia matahotra. Ao anatin'izay koa dia fantaro ary omeo anarana ny fihetseham-ponao izay tsapanao. Ohatra hoe faly izao za zany, malahelo aho zany. Dia fantaro ireo mampatahotra anao hoe misy zavatra mahatonga an'izany sa misy ifandraisany amin'ny toe-javatra sa amin'ny olona. Ohatra izany izao hoe za matahotra maizina na rehefa mifanena amin-dranona dia mangofongofotra. Dia ny koa hoe manahoana ianao rehefa mieritreritra ny fikasanao amin'ny hoavy. Ohatra izany izao hoe rehefa mieritreritra n'ireo projet aho dia mientanentana be ny foko na miahiahy be aho. Ohatra, raisinao daholo izay toe-javatra mitondra faliana ho anao dia raisinao ty. Ohatra hoe mitombo kokoa ny hafaliako rehefa miaraka amin'ny namako aho. Ankoatran'izay rehefa hainao tsara ny fihetseham-ponao dia ho azonao atao ny hiatrika sy hifehy azy amin'ny fomba ampiorina kokoa na hoe hitondranao amin'ny fahombiazana ahafahanao miroso lavidavitra kokoa, afaka misaina tsara, manao zavatra, afaka manazava tsara ny zava-misy ary afaka hafehy ireo fihetseham-po mba tsy bahatoerana eo amin'ilay toe-java-misy. Faharoa, ahoana ary ny fihezana ny fihetseham-po? Isika olombelona dia manana fahafahana tsy azo lavina hifesy handrindra ny fihetseham-pontsika ary reto misy fomba hatoroko anao mba hanaovana azy. Fantaro izay mampisy fihetseham-po be anao ary efa manomana fomba hampatony anao rehefa misy zavatra mampatezitra. Ohatra, olona manana fijery miabo hatrany rahana rehefa misy tsy mahafaly anao fa ireny mantsy no mampahery ary ireny no manome risika anao fa tsy ny olona manana fijery miiba vao mahay anakivy anao. Asehoy fa olona mahari-pery ianao ka afaka hiotra n'ireo fisainana tia fialonana sy mety ho fahatsapana tsy mahaina hoe tsy manan-kery. Ary araraoty rehefa misy fotoana mampazoto be anao dia karohy ny fomba hampaharitra an'ireny fotoana izay fotoam-pifaliana ho anao ireny amin'ny fambolena fahazarana mitondra faliana. Toy izany dia afaka hifeny fihetseham-ponao ianao raha manao fizarantena tahaka izany. Fa rehefa mampitombo ireo fahazaran'ireo mantsy ianao dia ampivelatra ny fahaizanao mifeny fihetseham-po ary hanome anao fahafahana mahatsapaka hifehy ireo fihetseham-ponao izany fa indrindra koa ny fihetseham-pon'ny hafa arak'izay niresahantsika. Ny fahatelo dia hoe ahoana ary no ahaizako mampitombo sy mampivelatra ny fahaizana mamantatra ireo fahatsapana sy fihetseham-pon'ny hafa. Zava-dehibe koa manko izany arak'izay niresahantsika ka ny manorina fifandraisana ety amin'ireo izay manodidina anao dia tena zava-dehibe mba hahafahanao mamantatra ny fihetseham-pon'izy ireo. Ary ankoatr'izay dia mba afaka hifehy ireo fihetsika ao ianao noho ny fihetseham-po. Tsy hoe hoentan'ny fihetseham-po fotsiny izany ka ampiasao ny fahaiza-miaino hoe tena miaino ny hafa mba hahafahanao mamantatra ny fihetseham-pony. Dia jereo tsara ny fihetsika izay tsy mivolana izay toy ny fihetsika ara-batana na ny endrika eny amin'ny tarehany, ahitanao ny fihetseham-po izay tsy miseho avy ao anatiny ao. Dia maneho fangorahana manoloana an'ireo tranga mety ho ny ainan'ilay olona mba hanamafy ny fifandraisanareo ka anampy be amin'ny famantarana izay mety ho fihetseham-pony ny fanaovanao izany fanandramana izany. Ny torohevitra ary raha amin'ny fomba fiteny tsotra dia hoe rehefa tsy azonao mihitsy ny mahatonga ny hafa ho be fihetseham-po, tsy azonao ny fihetsiny dia noy izy. Tinio tsara ary aza maika mihitsy hiteny na hoe hanatsoaka hevitra na koa hanao fihetsika manoloana azy
tombatombany hoe inona reny mety ao an-tsainy ao de inona avy reny mety ho fahatsapana sy fihetseham-pony ao ary inona avy moa ny toejavatra iainany nanahoana ny lasany de jereo koa hoe inona daholo no mety mampitovy anareo fa tsy izay mahasamy hafa ihany kory no tokony hojerenao de mifampiresaha amin'ny fotosotra asehoy aminy fa liana aminy ianao ary atokano azy mihitsy ny fahaliananao fa ny baiboly ary de manoro hevitra atsika ny amin'izany hoe miara mifaly amin'izay mifaly ary miara mitomany amin'izay mitomany ao amin'ny Romana 12:5 no ahitantsika an'izany ka zasenao mba ho olona izay manana fahaizana mifeny fihetseham-po ka sady ampitony ny tenantsika mba ahafahantsika hita fahombiazana tsy anakatona fifandraisana fa afaka iroso hatrany no afaka koa anampy ny hafa ifehezana ny fihetseham-pony satria olona tony mandrakariva manana fahaizana ny fihetseham-po. Andriamanitra ny anampy anao ay ampitombo ny fahaizanao mifeny fihetseham-ponao ka ahita fandrosoana sy fahombiazana be sy lavitra kokoa no izay kasainao aza ianao de mba ho fitaovana tsara koa anampy ny hafa manodidina anao mba ahita izany fahombiazana izany de mirariny tsara indrindra Andriamanitra hitay anao. Manariamanitra irery ihany ny voninahitra ny dera ny saotra atolotsika azy zany satria mendrika hotolona zany ny Andriamanitsika miarabantsika rehetra amin'ny ity andro anio ity indray ho aminao ane ny atsarana Andriamanitra rehetra ho ampandaloviny ho amin'ny isam-batan'olona isa-tokantrano izany atsarana Andriamanitra izany ka raha misy ny olana misy ny zava-manahirana Jesosy no aratsika izy no vahaolana izy ilay nanala ny tafiotra izy ilay nanala ny sakana rehetra afaka manala nyzany ao amin'ny tokantranonao izy afaka mandambina nyzany eo amin'ny fiainantsika izy manasanao mba hiaraka hivavaka indray isika ray masina tsara ro ankehitriny dia iain'ny teninao indray izahay amin'ity anio ity mitenena aminay fa miaino mpanomponao misaotra tompo amen anaraka anao aho mba ho toanao anaraka anao aho mba ho toanao izany indray no loha hevitra zay iarahantsika mandinika sy mamakafaka amin'ity loha hevitra androany ity anaraka anao aho mba ho toanao ny fikasan'Andriamanitra dia amerina amiloniny izao zavatra rehetra eo ampilatanantsika izao zavatra rehetra zay iainantsika potika simba ny tany raha niala teo ampilatanan'Andriamanitra tsara nefa ny fanirina tamin'izany ary zay ny antony hiavian'i Kristy eny amin'ny raonin'andra rehefa ho avy izy araka ny vakiteny zay efa naverimberitsika ombenombeny andeha ho vakitsika ihany ny Mateo 10:20 ny 1:30 hatramin'ny 2:30 ary raha tonga ny zanak'olona dia hipetra eo amin'ny seza fiandriana voninahiny izy ary ny firenena rehetra dia angonina eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'izy rehefa ho avy Kristy dia averina trano fa misy ny fanavahana ka tsy ny olona rehetra zany dia voavonjy daholo ivoaka ny anjely anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina Mateo 10:7-7 iran'Andriamanitra ny anjely hiditra an-tsehatra anavaka ary amin'io fanavahana io dia somary isy tranga somaro hafahafa isy adevitra kely io satria misy nanantena hoe ahoana kosa zao faniliana zao tsy hay ve tsy tokony mba ariny atokotokony isy anay tsy tokony mba ho voavonjy ve zahay jereo ane ny voalaza ny tenin'Andriamanitra andeha vakitsika Mateo 7:20 tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tombokotomboko tsy efa naminany tamin'ny anahanao va izahay ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anahanao va izahay ary tsy efa nanao asa maro tamin'ny anahanao va izahay eo ny adevitra misy mba nanao ny tsara ihany misy mba nanao ny ezaka rehetra ihany saingy diso fanantenana izo dia ny teny manao hoe fangamo zay tsy efa niantso ny anaranao namoaka demini
nanao fahagagana zavatra maro. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ambarako aminy marina hoe tsy fantatra akory ianareo atrisay miala amiko ianareo mpanao meloko. Ry ava malala. Tandremo voafitaka. Fa tsy zay rehetra hoe mahay manala devoly. Manao fahagagana efa ndraisantsika teto zany. Tsy zay hoe manao asa soa amin'ny anaran'i Kristy. Dia miantoka an'izay ny famonjena. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko i Kristy. Fa zay manao ny sitrapony raiko. Tsy fantatra akory ianareo. Ay tsy nanana ilay famantarana izy. Mila azo antoka fa fantatr'Andriamanitra. Te ametraka fanontaniana aminao aho. Tena azonao antoka fa fantatr'Andriamanitra avianao. Raha androany izy no avy eny amin'irao ny lanitra. Dia afaka miteny venao manao hoe Jesosy eo fantatra ao aho. Fa eto dia mampalahelo ny toe-javatra. Mba nivavaka ihany. Mba nanao asa soa ihany. Nanao any zavatra rehetra ihany. Dia hoy Kristy hoe tsy fantatra akory ianareo. Fa inona ny zavatra mitranga mialohan'ny haviana eny amin'irao ny lanitra? Misy zavatra izay tsy ataon'Andriamanitra ambany zavatra satria misy famantarana. Ary io famantarana io no anavaka ny olon'Andriamanitra. Io no manavaka izay manompo azy. Amin'ny olona be dia be izay samy mianjona n'Andriamanitra dia misy famantarana. Ary ilaitsika io famantarana io. Ary tokony ho fantatra ao ary ianao tokony hanana izany. Apokalipsy 7:2 Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fiposahan-masoandro nanafambokasen'Andriamanitra velona. Ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tomboka se eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Ry ava malala. Tomboka se. Io zany no mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy mandrava ny tany. Satria ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola misy tsy nandray tombo-kase. Mbola misy tsy voapetaka tombo-kase. Fanontaniana mipetraka aminao androany manao hoe efa niraisinao ve ny tombo-kasen'Andriamanitra? Satria hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manimba ny tany sy ny ranomasina. Efa saika horavan'Andriamanitra zany izy io. Fa sainkin'izao nandinika kely Andriamanitra hoe aoka aloha fa mbola misy taraiky kely. Mbola misy tsy nahazo tombo-kase ny sasany ka sao dia miararinganao daholo ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Dia nanao antso ilay anjely hoe oka aloha ry zalahy. Aza mbola ravana aloha fa mbola nisy tombo-kase eo amin'ny mpanompon'Andriamanitsika. Efa niraisinao ve ny tombo-kasen'Andriamanitra? Ary efa azonao antoka ve zany? Fa izay ny antony. Mbola tsy andravan'Andriamanitra izao tany izao. Ary ny tombo-kase dia eo amin'ny lalàn'Andriamanitra ny misy azy. Hoy ny Isaia 9:9. Feziny tenin'ny vavolombelona ary aseho tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatra. Ao amin'ny lalàna ny misy azy. Ny tombo-kase mantsy dia famantarana. Famantarana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Zay ny tombo-kase. Io zany no ahalalàn'Andriamanitra, amantaran'Andriamanitra hoe ireto efa nandray ny tombo-kase ary reto dia efa nandray an' Jehova ho Andriamanina. Jaona 1:2-7 sy 7 hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremantsika ny didiny izay manao hoe fantatro izy. Nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy eo aminy. Tsy zany ny teny an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izany. Na iza milaza fa mahafantatra an'Andriamanitra. Dia hoy ny Baiboly manao hoe mpandainga izy raha tsy mitandrina ny lalàna. Ianao milaza fa fantatra ao Andriamanitra nefa tsy mitandrina ny lalàna. Izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny lalàna. Tsy mitandrina ny didy dia mpandainga izy. Ka tandremo. Misy olona milaza fa efa niravan'Andriamanitra ny didy. Efa mifoanana zany. Tsy tokony ho tandremana zany. Mila mitandrina amin'ireny olona rentsika. Satria olona irany devoly anakorotana ary irany tsy hitandrina ny lalàna ireny. Kanefa ny olona milaza mahafantatra an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina lalàna dia mpandainga ary ny marina tsy eo ampy. Hoy ny Mateo 5:7-8. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka.
fa lazaiko aminareo marina tokoa mandrapafana lanitra sy ny tany dia tsy isy foana akory ny amin'ny lalàna na de litera iray na tenitsoatra ray mandra-patateraka izy rehetra lioka toko fahenina amby folo andimy fito amby folo fa ho moramora kokoa ny ahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny ahafoana ny tenitsoatra ray monja azy amin'ny lalàna izany ny fanambarana nataon'i Kristy efa azon'i Kristy antoka mantsy fa misy olona anendrikendrika azy anasoketa azy fa mpandika lalàna ary niravahan'i Kristy ny lalàna dia nosoratan'i Kristy ao amin'ny baiboly fa aleon'Andriamanitra manafoana ny lanitra sy ny tany toy izay ny lalàna no hovaina tsy miova ny lalàna ary zay nahatonga an'i Kristy ny teny manao hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko Jaona toko 2:12 Kristy ihany dia nalizingizina manao hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko no hitoerako amin'ny fitiavany Jaona 2:10 noho izany na dia eo aza ny fahasoavana omen'Andriamanitra dia tsy mahafoana ny fitandremana ny lalàna ny fahasoavana satria hoy ny tenin'Andriamanitra Romana 3:3 koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna ka na mahana finoana azy ianao tsy mahazo mandika ny lalàna ny fahasoavana no amonjenanareo ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra indray tsika mieritreritra hoe fahasoavana ity dia handika lalàna raha isary an-tsaina ane hoe tsy azo atao ny mandeha mafy amina fiara dia indro fa nandika lalàna ianao nandeha mafy loatra sakana ny pôlisy dia hoy ny pôlisy azafady ny papier aiza daholo ny taratasinao satria nandika lalàna ianao dia mifona ianao mifona re tompoko mifona fa tena diso fa tena maika tamin'ny fotoana iny dia hoy ny pôlisy hoe zao ty ary ny taratasinao rehetra dia andana ka zao mahazo famelan-keloka ianao lasa indray ianao satria efa nahazo famelan-keloka sy famindram-po nahazo fahasoavana dia nandeha mafy afaka mbola mandeha mafy mety ho voasaka amin'ny pôlisy indray ianao ary amin'izay fotoana izay dia tsy hamindra fo aminao tsony izy ka ny olona nahazo fahasoavana dia tsy mahazo mandika lalàna ny fahasoavana dia famonjena men'Andriamanitra atsika andeha ny raisina sara-tsaina koa lalindalina kokoa zany ny fahasoavana ohatra ny hoe ianao zany nitaingina fiara ny fiara dia fahasoavana tsisy zavatra ataonao fa dia mitaingina fotsiny ianao mety hoe misy bouton tsinitsindrina hitsakitsahana sy avilivily ny lohany nefa eo ambony seza miala eto Antananarivo andeha ho an'ny Tomasina ny fahasoavana no mitondra anao any ilay fiara fa sainkin'izao eny an-dalana eny dia misy plaky misy lalàna miteny manao hoe misy lavaka ao ambany ao mandeha moramora misy dodanina eto mandeha moramora misy tetezana aoka hitandrina ary eto dia misy sapanana makany Ambatondrazaka fa eto makany Tomasina ka raha ohatra ianao zany ka hoe tsy mirarahany reny lalàna eny an-dalana reny mety hivadika any akady ianao ny lalàna tsy mahavoavonjy ianao tsy mahatonga anao any amin'ny toerana ale fa ny fahasoavana no mitondra anao any saingy ny tsy fanarahanao an'iny lalàna iny dia mampivarina anao any amin'ny antsa ary mety hanimba ny fahasoavana ny fiara izay hitondra anao maimaim-poana mety isy indray eritreritra hoe za tsy anararoatra ty lalàna ty dia io notengenana io zany no ararotiny dia za tsy andeha tomobila fa ty misy plaky makany Tamatavy dia eo ianao no hiakatra dia iravoravo hitaingina eo na ho maraina eo aza ny andro tsy ho tonga any ianao ny lalàna dia tsy mahavoavonjy kanefa mahavery ny fandikana azy noho izany tokony hiverina amin'ny fitandremana ny lalàntsika zay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny didy dia mpandainga ary ny marina tsy eo aminy ka ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ao amin'ny lalàna raha mijery isika dia ao amin'ny didy fahaefatra misy ny tombo-kasen'Andriamanitra satria ahitana ny anarany fahefana faritra iadidiny hoy ny tenin'Andriamanitra Exodosy 2:19 sy 1:10 mahatsiarova ny andro sabata namasinana azy fa enemana no iasanao sy hanaovanao ny rahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raharaha koa ianao amin'izany na ny zanaka ao lahy
na ny zanaka vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahiny tafiditra ao amba vadinao fa enemana nanaovan'Jehovahandriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba n'izay rehetra aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany no hitahiany Jehova ny andro sabata sy hanamasinany azy. Ny sabata ny tombo-kasian'Andriamanitra satria ahitana ny anan'Andriamanitra mahampamorona azy ny lanitra sy ny tany ary miantso Andriamanitra mba ekohoka ampahary amin'izany sabata izany ianao. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe Ezekela 20:12 ary nomeko azy koa ny sabatako mba ho famantarana amiko sy ho aminy mba ho fantany fa zao Jehova no manamasina azy. Ny sabata no famantarana aminao sy Andriamanitra. Raha te ho azo antoka fa fantatr'Andriamanitra ianao ary raha tianao ny hafantana an'Andriamanitra misy kokoa tandremo ny sabatan'Andriamanitra. Tsy sabatako tsy anjiosy io fa an'Andriamanitra ny sabata. Sabatan Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito ary mandidy anao izy manao hoe aza manao raharaha akory amin'izany na zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao ny sabata ry hava-malala dia izao ajanony ny raharaha rehetra zay mahakasika amin'ny fiainanao fa ny asan'Andriamanitra fifandraisana amin'ny Andriamanitra fiainan'Andriamanitra aoka amafisina izany rehetra sabata dia hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hoy ny Genesisy 2:1-3. Vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay nataony ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'i Jehova tamin'ny asa rehetra izay nataony nanaovany azy izay ny fironiny rehetra natsahatra Andriamanitra faranan'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy. Raha fitiantsika kely vetivetiny ny andro voalohany nanao ny mazava Andriamanitra, ny andro faharoa nanao ny rano ny abakabaka nanasaraka ny tany izy, ny andro fahatelo nanao ny zavamaniry Andriamanitra, ny andro fahaefatra dia nanao ny fahazavana, ny andro fahadimy dia nanao ireo zavamanidina ny any anaty rano ary ny andro fahaenina dia nanao atsika olombelona izy. Namorona atsika Andriamanitra, nahary atsika Andriamanitra ary ny andro fahafito dia nitsahatra izy. Ny tany andro fahafito Andriamanitra nanamasina ny andro fahafito Andriamanitra. Rehefa malala Andriamanitra azy nitsahatra tamin'ny andro fahafito nanamasina ny andro fahafito mova tsy tokony mba hanao an'izany ianao ny ankonanao ve tsy tokony mba hitsahatra amin'ny andro fahafito izay andro sabatan'i Jehova fotoana tokony anaovantsika an'izany. Hoy ny Marka 2:7-8 ny sabata natao an'ny olona, natao anao ny sabata. Olombelona ianao mila mitsahatra ianao amin'ny asa mandraraha, tsy robot akory ianao ka miasa 7/7 24/24 fa nataon'Andriamanitra hitsahatra ianao amin'ny andro sabata, amin'ny andro fahafito ary tsy natao hanjiosy irery ny tombo-kase ny sabata fa natao ho an'ny olona rehetra. Ka raha tsapanao fa olona ianao dia ny sabata dia natao an'ny olona, natao anao ny sabata, mitandrema ny sabata, mitsahara amin'ny andro sabata, ajanony ny raharaha fa manompo an'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehova Tompo, tandremo ny rariny, manaova ny marina fa efa madiva ho tonga ny famonjehako ary efa iseho ny fahamarinako sambatra ny zanak'olombelona izay manao an'izany. Manaova ny marina, tandremo ny sabata, efa madiva hifarana ny tantara, efa ho avy Jesosy, sambatra ny zanak'olona izay manao an'izany, sambatra izay manao ny marina ary ny zanak'olona izay mitana izany dia ny mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina. Aoka ny hafa firenena izay manaiky an'i Jehova tsy hanao hoe esorin'i Jehova tsy isan'ny olony tokoa aho, ary ny hafa firenena izay manaiky an'i Jehova mba hanompo azy sy tia ny anaran'i Jehova mba mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko fa ny tranoko atao hoe
trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Sambatra zanak'olona zay manao an'izany, izay mitandrina ny sabata, manao ny rariny, ny fitandremana ny sabata no rariny. Sy tokony ho ataonao, sy tokony ho ataontsika tsirairay avy. Ary ny hafa firenena zay manaiky an' Jehova dia izay rehetra mitandrina ny sabata. Ny fitandremana ny sabata no anehoanao, ny anehoan'ny olona rehetra fa manaiky an' Jehova ho andremaniny. Ny fanekena an' Jehova dia ny fitandremana ny sabata. Manaiky an' Jehova venao, Jehova ve no andremanitrao? Jehova le andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra tsara tamin'ny andro fahafito. Jehova zay nanao ny sabata ho fitsarana, zany ve no andriamanitra tomponao? Rehefa malala, raha zaho tompo sy mpampianatra azy no manao an'izany moa ianareo, tsy tokony hanao an'izany koa. Andritra ny taonjato amin'ny fandimy dia tsy niova ny sabata. Kristy dia nitandrina an'izany. Aza ataonareo fa tonga andrava lalàna na mpaminany tsy tonga andrava fanatanteraka. Kristy tsy nandrava fa nitandrina izy. Luka 4 dia ny 1:10 dia tonga tao amin'ny Nazareta izy, izay naby azy izy, ary araka amin'ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata dia nitsangana hamaky teny. Kristy dia nitandrina ny sabata, nitsahatra araka ny fanaony, fomba fanaony Kristy, fiainany Kristy mitandrina ny sabata. Ary ny apôstôly ve nitandrina ny sabata? Misy toko sy andininy marobe milaza ao amin'ny soratra masina fa nitandrina ny sabata ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly rehetra, apahany amin'izany no vakiko aminareo ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:2 dia tonga tao Tesalonika izy, ary nisy sinagoga tao. Paoly niditra tao araka ny fanaony, ary sabata 3 no nediny hevitra ny amin'ny soratra masina tao. Araka ny fanaony, Paoly mitandrina ny sabata. Ny apôstôly Paoly mariatsika fa tao ariana ny akaran'i Kristy tany an-danitra vao niova fo. Kanefa rehefa niova fo izy dia nitandrina ny sabata. Ny fitandremana ny sabata rehefa malala dia mariky ny fiovam-po. Ka ianao raha tapa-kevitra hiova fo anaraka an'i Kristy, ny fitandremana ny sabata no mariky ny fiovam-po olona anankiray. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka, san'ny apôstôly 3:10 dia saika tahafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka tena velo amin'ny vavahady izahay nakeo amoron'ny ony, ary nataonay fa nisy toerana fivavahana ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy mivory teo. Ny apôstôly dia nitandrina ny sabata satria nanaradia amin'i Jesosy. Ireo le antsoina hoe kristianina tany voalohany. Ary ianao kristianina ve ianao? Ny kristianina hatrany am-piandohana dia nitandrina ny sabata, ary io ny tombo-kasen'Andriamanitra, izay famantaran'Andriamanitra. Ozy izy hoe ny sabatako famantarana amiko so aminareo, fantatrao ny marina ankehitriny. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Hebreo 4:20 koa dia mbola misy sabata, mbola misy teny fikasana fa hiditra ho amin'ny fitsarana aza isika. Dia aoka isika atahotra fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany, fa isika koa efa notoriana filazantsara toa ireny. Nefa ny teny izay ireny dia tsy nahaso azy satria tsy niaro finoana tamin'izay nandre. Ny mampalahelo rehefa tsy ampy finoana isika na dia toriana ny filazantsara azy dia tsy mahaso azy ny teny. Raiso ampinoana rehefa malala ny teny izay ampitaina. Fa isika izay niny no niditra tamin'izany fitsarana izany ho ny tenin'Andriamanitra. Na dia vita tamin'ny nandroena izao tontolo izao aza ny azy, fa milaza andro fahafito izy amin'ny teny anankiray, fa raha Josoany nanome fitsarana dia tsy mbola nilaza andro hafa tao aorianan'izany izy. Koa dia mbola misy andro fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mbola misy rehefa malala. Ny sabata ankehitriny hitsahara ny vahoaka an'Andriamanitra, ary mbola miantso anao Andriamanitra hitsahatra amin'izany andro sabata izany. Andro sabata, andro fahafito izay iantson'Andriamanitra antsika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa izay miditra amin'ny fitsaharany dia izy koa nitsahatra amin'ny asa rehetra tahaka an'Andriamanitra. Rehefa mitandrina ny sabata ianao dia mitsahatra amin'ny asa rehetra. Ny sabata dia fitsarana. Miantso anao Andriamanitra. Koa aoka isika azoto hiditra amin'izany fandrao latsaka amin'ny tsy finoana. Ny olona tsy mino tsy mety miditra amin'ny sabata.
fa ny olona ny finoana dia mitandrina ny sabata ka raha ohatra ka manana mpinoana ianao dia aoka hitsatra hitandrina ny sabata. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka azo ty tam'izany fitsahana izany isika fa andrao misy lasaka amin'ny tsy finoana tandremo miteny manao hoe zahako dia mino fotsiny dia ampy. Tsia, ny finoana dia mitonanao hitandrina ny sabata fa tsy finoana ny tsy fitandremana ny sabata. Ka na milaza fa mino aza ny olona anankiray nefa tsy mety mino ny sabata izy dia zava-poana izany. Ny devoly dia mba mino kanefa mangovotra. Raha finoana fotsiny ny heterantsika dia zava-poana ny finoana raha tsy misy azy. Ny devoly dia mitady ny fomba rehetra andravana nyity sabata ity, ampitehana azy, hitady anova fotoana sy lalàna ny devoly. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia tezina tamin'ilay vehivavy ny drakony dia lasa hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Apokalipsy 2:7-7. Rehefa malala mila mitandrina ny didin'Andriamanitra isika. Ary fantena mipetraka dia hoe fahandro inona moa ny sabata. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika dia ny sabata sabotsy. Raha mijery ny rakibolantsika dia hoy izy hoe ny andro fahafito asabotsy dia andro fahafito amin'ny herinandro. Ny andro fahafito dia asabotsy, andro fahafito amin'ny herinandro. Amin'ny dictionnaire anglisy dia hoy izy hoe seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Ny andro fahafito amin'ny herinandro dia sabotsy. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha mijerytsika amin'ireo fomba fiteny maro samihafa. Amin'ny teny grika ny dikany hoe sabotsy dia hoe sabatonna. Teny espaniola dia hoe sabado. Ny teny italiana dia hoe sabato. Teny frantsay samedi. Ny teny alemana samstag. Ary ny teny arabo izay nahazona ny teny gasy dia hoe asabity. Avy amin'izany no nahazona ny teny hoe asabotsy. Ka zao ny sabata zany dia andro fahafito asabotsy. Ary io no antso ataon'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 40:7. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako, hoy Jehovah. Dia toy izany koa no aharetany tanànakareo sy nanareo, hoy Jehovah. Ary isaky ny voalohambolana sisa tsabata dia ho avy ny lofo rehetra ekoaka eo anatrehako. Rehefa malala any amin'ilay fiainana mandrakizay, any amin'ilay Jerosalema vaovao, any an-danitra dia ny sabata no mbola andro fivavahana enkoofana eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany anaraka ny dian'Andriamanitra fianao, hoy Kristy manao hoe manaraha. Kristy dia nitandrina ny sabata. Kristy dia nitandrina ny didy. Ary any amin'ilay fiainana mandrakizay any an-danitra dia ny sabata ny mbola tandremana. Tianao ve no handova ilay fiainana mandrakizay? Tianao ve ilay handray famantarana dia ny sabata tomboka asian'Andriamanitra? Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tianao ve hitandrina ny didin'Andriamanitra? Mandraisa fanapakevitra anaraka an'Andriamanitra. Mandraisa fanapakevitra. Fotoana izao anovanao ny fiainanao, anovanao ny fanarahana ny fiainanao. Azadiny ny apôstôly Paoly dia nanana ny fomba fisainany, fiheverany sy ny fandinihany ny Baiboly, ary dia nandeha amin'izany izy. Fa rehefa niona amin'ny Kristy izy dia nanaraka ny Kristy izy. Lasa mpitandrina ny sabata, mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ankehitriny mety nanana fomba fijerinao ianao, nanana ny mahazatra anao ianao, mety nanana ny fahalalanao sy ny finoanao, miantso anao Kristy androany mba hanaraka ny tenin'Andriamanitra, hanaraka ny diany manao hoe manaraha. Fa ahoanareo inona zany fa manaraha ho Kristy? Mety be dia be no mitsikera, be dia be no manometsiny, betsaka no miteny hoe ka inona no andehananao any, fa maninona manaraka an'izany? Hoy Kristy manao hoe raha tiako ho tafatoetra izy, ahoanao izany fa manaraha. Ndao anaraka ny Kristy. Zay ihany ny vahaolana. Na dia mpandika lalàna ianao, nandika ny zavatra rehetra, ny fanarahana an Jesosy. Mety eza hanova ny fiainanao ka hiandany amin'ny Kristy. Manokana ny fiainanao, tandremo ny sabata. Fa masina ny sabata ho an'Andriamanitra ary fitahiana ho anao zany sabata izany. Koa mandraisa fanapakevitra androany. Hitandrina ny tenin'Andriamanitra, hitandrina ny didin'Andriamanitra, hitandrina ny sabata. Ary andray famonjena ao amin'ny Kristy. Ka raha ho avy Kristy any amin'irao ny lanitra
dia afaka hiteny ianao manao hoe indreto izahay voavonjy izahay satria miaraka amin' jesosy hovonjeny ianao tianao ve mba ndray fanapaha-kevitra androany hitandrina ny didin'andriamanitra hitandrina ny sabata andeha amin'ny fahamarinana ary hiaraka amin'i kristy hifikitra ny kristy lasitra koa zany anasanao amba hitsangana fa hivavaka ao anao aho jehovah ray masinao misaotranao no ny teninao aoka hitondra famonjena ho anay zany ka eto an-tany dia hitandrina ny sabata zay ary any amin'ilay fiainana mandrakizay dia mbola hitandrina izany zay ary ampio zay mba hanao fanampaha-kevitra tsy hoe mahafinaritra eto fotsiny fa tena ho tonga any amin'ny fivavahana any amin'ny fiangonana mihitsy misaotra tompo amen rehefa malala manasanao tonga any amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tanàna fahafito zay akaiky ianao raha mba resy lahatra ianao tapa-kevitra tianao fanandramana hitandrina ny sabata dia misokatra ho anao ny fiangonana manasanao mba ho tonga fa dia raisina ambifaliana ho tain'andriamanitra ianao ary tsy eo amin'ny fiangonana ihany fa ho tonga any amin'ilay fiainana manakizay amen anarakanao no iriko nahaizano aleanao jesosy zay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina anarakanao mahalompo naizay antsoanao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra